marina. Anao ahoana no avin'ny firenena? Ny fianarana ny lova tsara indrindra. Io no teny mpahendrena amin'ny fonoanatra. Napetraky ny taolo hatrizay. Tao tsy izany anefa ny zava-misy ankehitriny. Zary ambany zavatra tanteraka ny fampianarana ho an'ny zaza malagasy. Daholo jerentsika hoe taiza ny nidina sy ny tsongoloka ny fampianarana teto amintsika. Ary iza ny tena mikaroka mahasoa ny firenena. Fa iza no miny manapotika izany mba ho tombotsoany manokana. Tahirin-dahatsoratra tao amin'ny tranokalatsy refesy mandidy ity aseho anao ity. Hitantsika tsara eto ny voasoratra. Fa ny taona 2000 dia 480 ny tahany izany. Izany hoe talohan'ny nandraisan'ny Filomarika Ravalomanana ny firenena io tarehimarika io. Ny taona 420 ka hatramin'ny taona 520 dia tafakatra 370,300 izany ka hatrany amin'ny 470,900 dia tafakatra tanteraka hatrany amin'ny 470,800 izany. Izany hoe ny zaza niditra an-tsekoly. Ambarany ity lahatsoratra ity hatrany fa nidina io tany fidiran'ny zaza an-tsekoly io nanomboka ny taona 2020 ary tantaratra tao anatin'ny tarehimarika ho an'ny taona 2020 izany. Hitantsika eto fa dia 370,400 izany ka hatrany amin'ny 780,200 ny tany fampianarana ny zaza malagasy nanomboka ny taona 2020 ka hatrany amin'ny taona 2020. Raha ny nambarany mix izay mpanao fanadiadiana azy dia tonga hatrany amin'ny 470,100 ho an'ny fanabeazana fototra ary 720,100 ho an'ny ambaratonga faharoa ary 320,100 eny anivon'ny lycée. Raha tohizana izany io dia firy zany no tonga eny anivon'ny université. Raha ireo tarehimarika ireo no navoaka dia mba ampahiratana ny sainy vahoaka malagasy fa tsy mahagaga intsony raha misy tsy lavorary fa zesta teknika eny ivelany fotsiny sisa ny fanabeazana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Potika tanteraka ho avin'ny zaza malagasy ary io dia fahavoazana hatrany amin'ny taona 2020 no miverina ankehitriny. Hoy mantsy ny Filomarika Ravalomanana raha niresaka mahakasika ny zava-misy ankehitriny io hoe tanan'le toerana atao any Bangladesh na any amin'ireny firenena tany faritra Asia ireny mba hahafahana mifehy ny vahoaka manipily azy dia atao mihitsy ampahantana azy atao izy abado azy ny zavatra izy zao dia reto zanakitsika tsy mianatra rehetra. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataony teo izay. Tena izay tokoa ny zava-misy eto amintsika ankehitriny. Atraiza moa no tena fiahina zaza malagasy manoloana ny fanabeazana amin'izao? Ny eny anivon'ny université moa dia iny hitantsika iny fa niroso tamin'ny fampiatsaharana ny fampianarana ny mpampianatra isan-taona. Misy foana ny fitokonana eny anivon'ny sehatra ny fanabeazana. Misy sivana ny fahazahoana fampitaovana ho an'ny fampianarana na ny kit scolaire. Raha toka samy sitraka tsy nisy fanavahany izany avokoa ny zaza malagasy nandritra ny fotoana izay nitondrany ny Filomarika Ravalomanana. Tsy mahagaga raha midina hatrany ny tany fidiran'ny zaza malagasy misoratra anarana an-tsekoly satria tsy lahara-pahamehan'ny fitondrana ankehitriny izany fa fomba fotsiny ilay filazany fa manamboatra sekoly manara-penitra. Fa mba manara-penitra toy izany ihany koa ve ireo mpampianatra sy ny zaza malagasy mianatra amin'ireny? Toy izao mantsy ny zava-misy rehefa mivoaka Antananarivo. Saika ahitana ty trangan-javatra ity avokoa izay toerana rehetra ale eto Madagasikara. Mazava amintsika rehetra angamba ny nambarany teo. Mametra kely 500 sady miazakazaka manatona ny fiara izay andalo ny ankizy. Ny fantaniana mipetraka aloha dia ny hoe
ny ray aman-dreny ve ny tsy mandray andraikitra amin'ny zanany sa mafy ny fiainana ka asaina mitady vola hatramin'ny ankizy. Hitantsika tsara mantsy fa matoa ireo zaza ireo mananangady sy mampiasa izany dia mahazo alalana avy amin'ny ray aman-dreniny. Ny faharoa, atraiza no fandraisana andraikitra ataon'ireny sampanampanara-maso ny zony ankizy manoloana ireny zavatra ireny. Ny fahatelo dia ireo tompona andraiky mpanjakana eny fotony miainga avy amin'ny lehibe ny fokotany izany, ny anivon'ny faritra, ny distrik, ny solombavambahoaka nakaizany to samy mitazapotsiny loza mitatao amin'ny hoavin'ny zaza malagasy ireny. Ary azagaga raha toka mitombo ny ampanakandalana afaka tsy hoaty satria lasa fanampenana lalana no fanabeazana zaza malagasy ankehitriny. Andraikitry ny fanjakana no manao ireny fa any an-tsekoly no andraikitry ny ankizy. Azagaga ihany koa raha miailentika hatrany ny firenena satria zaza lehibe tamin'ny alalany fanotofan-dalana no hitondra afaka tsy hoatsy dia samy mitazam-potsiny rehetra manoloana izao loza mitatao ho any zaza malagasy sy ny firenena izao. Taorian'ny taona 2023 dia tsy nisy nidravitra mazava mba entina ho an'ny fanabeazana na ny PC izay mivolavolaina ary taonanjavona tsy hita intsony. Hitantsika tsotra tsara nefa ny fisin'io drafi-pampianarana rindra tsy tsara kalitao io tao anatin'ilay tetikasa mapy tamin'ny alalan'ny éducation pour tous. Voarakitra ao anatin'io fa tanjona ny fampianarana ho 20 ka hatramin'ny 10 isan-jato fa raha fahabetsaka na ny famerenana klasy ho an'ny mpianatra. Mbola ny taona 4 no efa nipetraka io tanjona io. Ary isan'ny paikady faharoa ny fampanjakana ny teny anglisy ho an'ny malagasy. Fa ny an'ity fitondranay ity mba inona ny zava-misy? Tao anatin'ity fitondranay ity izany hoe mpianatra manalabaka amin'ny labozia. Ny taona 2024 no nitranga izany. Ny taona 2024 indray fuite de sujet. Ny taona 2024 lazadina mifamadika. Tsy fantatry ny mpitondra ve izany atao hoe lanjany fanabeazana satria na ny ao an-dapa aza misy voalaza fa mampiasa diplôma osoka nefa voatendry ho ministra ihany ka tsy misy irarahina izay hoaviny zaza malagasy sy ny firenena. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?